Ny lohahevitra no adiaditsika tamin'ity herinandro ity dia momba ny asan'ny Tanora. Miasa ve ianao? Indoko. Ie. Miasa ya? Miasa. Indoko. Tena miasa. Miasa tu. Ie, efa miasa ka. Miasa. Ie, miasa ka. Mbola tsy miasa. Zaho aloha zany mbola tsy miasa fa mbola mianatra amin'izao fotoana izao. Tsy mbola miasa. Mbola tsy miasa. Tsy misy olo miasa. Mbola tsy miasa fa miasa. Miasa. Mbola tsy miasa ka. Miasa aloha fa mbola mianatra ihany koa. Mbola tsy miasa fa mbola mianatra ka. Mbola tsy miasa. Mbola tsy miasa. Mbola mianatra. Miasa tena sa mandray karama isam-bolana? Inona no antony? Miasa tena. Tsy misy asa, tsy mahita zany izay ny tena marina hoe aiza no ahitana asa manokana dia iaho koa ny amin'ny tamin'ny teknika zany dia mampiasa an'izay fahaizana ananako izay. Miasa tena. Ny karama isam-bolana dia mahavelona. Miasa tena tompoko maro ny kilonga hina sa misy vola mahampy ny kilonga dia aleo miasa tena. Miasa tena ya? Ay mesti manang markarama manao azy ka. Mandray karama isam-bolana miasa tena. Miantony asako tena dia satria za kamo-bava sy teo baikobaikoana. Izay any baikony tena. Mandray karama isam-bolana miasa fanjakana. Miasa tena sa miasa amin'ny orinasa no mety aminao? Inona no antony? Rentiko aloha dia miasa tena. Ako aloha miasa amin'ny orinasa satria izay zavatra ianarana izao hoe miasa amin'ny orinasa rehefa Miasa aloha dia aleoko miasa tena. Izay mba afaka manana ny hevitrako izay tiako atao zany fa tsy sy mibaiko. ny tena tiako zao dia za mihitsy ny mamorona ny asako dia za ny tompony satria be dia be ny mpiasa amin'izao mitaraina ohatra hoe au niveau ny karama fotsiny dia tsy ampy ny karama ivelomany dia lasa sahirana izy. Raha tiako aloha dia miasa tena satria ny amin'izao eo amin'ny orinasa mbany be ny karama moa amplisin'izay ny orinasa amin'izao vitsy be raha ampitahana amin'ny taloha. Araka ny hevitrao, ohatrinona ny karama farany tokony ho izy ahafahana manao tahiry? Eo amin'ny 5 hetsy eo tokony farafahambany. Karama isam-bolana zany tokony mba hanana eo amin'ny 20 hetsy eo. Sao 56 000 ariary eo, voapetraka ny farany ambany dia nefa raha izay dia tsy ho ampy iray volana fa tsy maintsy misy ambonasa azo atao tanarana izay vao ahita hoe ambim-bava na miara-miasa mpivady. 800 000 ariary par mois. Farany tamisy zany mba tokony any amin'ny 2 hetsy any na 3 hetsy any. 3 hetsy ariary eo ny karama tokony hoe raiky olona anankiray. Efatra alina sy 2 hetsy eo zany. Mandray na hoe eo amin'ny 1,5 million eo. Araka ny hevitrao, ohatrinona ny karama farany ambany tokony ho izy ahafahana mivelona? Eritreretiko izao eo amin'ny 5 hetsy eo. Eo amin'ny 1 million. Raha hoe tena ivelona tsara tokony hoe 1 million zany karama farany ambany. 1 million franc ka 2 million franc. Karama farafahakeliny any amin'ny 2 millions Amin'ny 750 000. Ny farany ambany 3 alina, 4 alina. 4-5 millions par mois io zay. Inona ny vahaolana amin'ny tsy fananan'ny Tanora asa raha ny hevitrao? Tsosikevitra amin'izao aloha zany dia aleo mibotsaka any amin'ny tontolo ambanivohitra. Fa raha ohatra hoe miandry orinasa foana, ny orinasa efa tsisy amin'izao. Efa tsy ampy amin'ny tanora nefa be dia be manana diplôma dia ny orinasa tsy ampy. Dia aleo mibotsaka any amin'ny tontolo ambanivohitra manao asa tena. Ho an'ny tanora izay efa navita fianarana na ny mbola mianatra, iangaviana sika mba heritreritra ny hoe mba manana projet-tsika manokana fa tsy maika hanenjika ny ho mpiasa-panjakana fa ilaina ny mba miketrika zany ny olona fetsy no malaky tafita eo amin'ny fiainana.